FFKM mitaky fifidianana madio sy mangarahara. Ambolokandrina tany fito ambin'ny 10 hektara alainy karana. Ravinambininy voaheloka andohonitra ray tapitrisy ariary. Dia mbola faly mifankahita aminao indray ny tenako ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS Alatsinainy fa 7 ny volana Novambra ny taona 2024 manolotra ny arabary tomboky lahy sy tomboky vavy. Anmboasika ny vaovao araka ny fanarahana tao anatin'ny lohatenim-baovao iny dia mitaky fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetra ny avy eo anivon'ny FFKM raha ny fanambarana izay navoakan'izy ireo omaly. Takin'izy ireo ihany koa moa ny ijerena ny fahasairanana sy ny fahantrana lalina mianjady ny vahoaka malagasy amin'izao raha ny fanambarana ny voaka omaly hatrany. Asinandria Malala sy Mathieu Prince no mitatitra amintsika ny andindinin'izay. Takin'ny FFKM izay tarehan'ireo ray aman-dreny ara-panahy eto Madagasikara nisy ny fifidianana madio sy mangarahara mba eken'ny rehetra sy antoka ny filaminana aorian'ny fifidianana. Na intsy ihany koa izy ireo raha nanao antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana ny amin'ny tokony ijerena farak'zaingana izao fantrana lalina manjo ny vahoaka malagasy izao. Mbola maro anefa ny asa miandry ianareo sy miandry atsika toy ny ady amin'ny fahantrana, ny ady amin'ny fahalovana, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fahatakarany vahoaka ny sara-pitsaboana, ny fitotonganan'ny fanabeazana, ny olana amin'ny fananantany. Ho everiny FFKM fa tsara raha ataonareo fitondram-panjakana oloha laharana ny famahana ireo olana voalaza ireo. Ho antsika vahoaka kristianina sy isika vahoaka malagasy matokia faren'ny tompony fiaoriana sy ny kika mangina ataontsika noho ny fahasairanam-piainana miorena amin'ny finoana ny Jesosy laina ny metoko hoe indrotra momba anareo mandrakariva ao Matio 7:20 andininy 20. Miantso antsika rehetra ny FFKM mba hanaja ny aina ka tsy famono sy fandripaka na eo aza ny fahasairanana avy amin'Andriamanitra ny aina ka ho aoka ho tandrovona fatratra. Manoloana ny kolom-piainana misy ankehitriny dia manamafy ny FFKM fa manohitra ny fanambadian'ny mitovy fananahana. Miantso antsika ihany koa ny FFKM mba hijoro vavolombelon'ny fitiavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra ka hizara fankatiavana ary ampitsahatra ny fampiatsena eny anivy ny tambazotra tseratsera samihafa. Miatra amintsika ny loza noho ny haitany sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Miantso ny rehetra ary ny FFKM mba hanaja ny zavaboary ary ny taonantsika mba hanetry tena sy hivavaka ary hiala amin'ny ratsy fanao. Araka ny boky ny tantara toko 7:7 mba hanasanan'Andriamanitra ny tantsika. Farany ary tsy maintsy hiatitra fifidianana isika araka ny lalam-pandrena. Iriny FFKM mba ho fifidianana malalaka sady mangarahara no atao. Mananjo feno hifidy ny olona eo ambanin'ny lalàna ko entanina ny fiangonana sy ny ratsa mangaika rehetra voakasika eto amin'ny firenena mba hitaiza sy ampirisika ny olona ahalala ireo dingana rehetra amin'ny fifidianana satria zo fototra izany. Manoloana io fifidianana amin'ny taona 2024 io ny FFKM mamafy fiangonana mitoro ny fahatahorana an'Andriamanitra azy dia miantso ny rehetra hanao ny fahamarinana oloha laharana mandritra ny fanomanana, ny fiatrehana ary aorianan'ny fifidianana mba hosian'ny fankatiavana sy ny fandriam-pahalemana. Noho ny fanasana manokana sy fanajan'ny FFKM ny filoha Marc Ravalomanana moa
dia tonga namaly izany fanasana manokana izany ny tenany omaly alady ariva. Raha fehezina izay fanambarana nataony FFKM izay dia ny antefa ho an'ny mpitondra fanjakana. Mitaky ny fifidianana madio sy mangarahary izy ireo, mitaky ny amahana ny olana ara-tsosialy maro mianjady amin'ny vahoaka malagasy. Omaly moa ny farana ny zaika be fahasivy ny FFKM ka tao anatin'ny fampompivavahana iraisam-pinoana tetsy amin'ny akaram-bohipo namoana izy ireo izany fanambarana izay. Mialony nanatrehan'ny filomatrika ravalomanana iny fampompivavahana iraisam-pinoana no tariny FFKM iny dia ny maraina ny alahady miarany ombavaka sy ny nankaherin'ny mpino tao amin'ny FCKM atsimony mamasina ny filoha ravalomanana mivady. Asinandria malala sy manora andre malala. Feno dia feno ny fandaharam-potoanan'ny filomarika ravalomanana omaly alahady 20 Novambra. Ny ariva dia nanatrika ny fampompivavahana ny iraisam-pinoana no tarihany FFKM iny ny tenany. Ary maraina kosa dia nampahery ireo mpino tao anatin'ny FGKM tsy ny mamasina ny filomarika ravalomanana sy ny vadiny raha matola lao ravalomanana. Na dia andro fakanaina ho an'ny rehetra aza ny andron'ny alahady dia ny an'ny filomarika ravalomanana kosa dia nentina nanaovana ny asa fanompona sy fankahirezana ny mpino tao amin'ny FGKM tsy ny mamasina ny tapakandro maraina. Faly aho makalaza ty jobidy volafotsy ho an'ny pasteur Tity. Fa alohan'ny tenenako aloha dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika. Fisaorana atolotritsika an'Andriamanitra ary mifankasitrahana ho atolotritsika an'ireto komity sy fimonan'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa meny fotoana afaka mihaona toy izao. Izay mivady koa faly, fantatro ny mpino fa faly toy izay tena faly pasteur faly zany tsika rehetra. Samy faly. Faly izay tonga ty faly daholo olon-dreo fijeriko azy. Teka foana, ohatra machine fotsiny isika. Nareo izy telo kely rehetra ny tokony teka, izy rehetra ndray niteka. Gaga. Tsy azo nareo ngamanao fa dia machine fotsiny teka satria samy faly. Ny atoavana isy andrasana fitenenana ty dia nitsodrananao. Anampy araka izay zavatra vita. Nitsodrananareo mivady izay aefa be amin'ny aso amin'ny tompo. Ary tsy ho reraky nareo tsy nareo reraka go nitroso fa iaralotsika io fa ilay matavatra anao. Nino fotsiny ihany. Satria fantatra fa tiana resahana amin'ity tsy hoe trosa vola na trosa zavatra nalaina tany fa trosa mba hahafahantsika firenena malagasy mahatsiaso verina sy manetry tena indray amin'Andriamanitra. Dia anisan'ny olona anankiray ao anatin'izany zany ianao miaraka amin'reto mpitandrina sy diakoniny reto hoe hanala trosa amin'Andriamanitra tsika satria n'Andriamanitra trosa tsika noho ny adalàna noho ny fivolanantsika noho ny tsy fahendrenana anantsika ka natona atsika to voakapoka mafy toy izao ka dia hiala hanala trosa aminao izahay fa ianao aloha mitarika amin'izao fotoana izao mity androany ity dia tariro izy petrany ve nareo mivady aho eo koa aloha pasteur arjolina fantatro tsara zany fifoazana zany dia tena izay olona matolotolo foazana zany daholo miaraka miteneniny teo zany tsy ela koa zay nandray maly ambola nandray ny fifoazana luteriana ny fifoazana ao amintsika mazava ny toroteninao tony fa ampifaly io any voaka an'Andriamanitra na dia be trosa ainao manao azy lao hifaly any olona aloha ty fifaliana ary ampianary zay hivavaka fa tsy hoe Andriamanitra amileo fiainana mora sy tsotra fotozona zay Andriamanitra ameo hery zay ahafahanay miatrika ny fahasalin'ny fiainana. Aleo ny olona tonga dia izao izy dia ampahalalana tsara hoe omena hery mangataka amin'Andriamanitra tsika omeny hery afaka anala ny trosa afaka hiatrika ny fiainana sarotra satria tena ho anaty fahasalana tanteraka ny olona. Nefa ny misaotra an'Andriamanitra fa nasahirana dia mirahiny azo dao dia nangatahana dia mihaino ny teninao ihany aho hoe ny anay sakana to tamin'to fa tsy vita ho vita io fa zavatahotra anao pasteur dia tsika io ka dia za koa faly eto tsy hitako misy tenenina fa dia tena ozy aho hoe engany ka ho toanareo hitantsony mamasina daholo ny fiangonana rehetra mirahina miara amin'ny faly ary miririna
mieritreritra no avy amin'ilay fanantenana satria matanjaka ny finoana. Nakarazaina omano moa ny 520 taona na mpitandrina ny mpitandrina tiana Also Ranaivonarivo ao amin'ny FGKM tsy ny Mahamasina. Ny sabotsy kosa dia efa nisy ny fiaraha-misakafo no karakarainy ny fiangonana, fiaraha-misakafo izay nisy fanampiana ihany koa avy amin'ny folomarika Ravalamanana. Eo amin'izay pejy ny finoana izay hatrany dia notontosaina omaly ihany koa ny ivo sy ny fankalazana ny jobily fanamariana ny 20 taona ny TKM na ny tanora kristianina mpihira tao amin'ny fiangonana FCKM Antanety Fitahina. Hoarantsika ary ny vaovao eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiry ny aina. Ny taona 790 no nitsangana teto amin'ny fiangonana FCKM Antanety Fitahina ny TKM na ny tanora kristianina mpihira. Ny taona 20 taona namarika ny 15 taona ny jorony. Saingy noho ny Covid-19 sy ny amiana ara-pahasalamana dia nahenitra omaly ny ivo ny fankalazana. Manodidina ny 80 moa ny mpikambana ao anatin'ny TKM amin'izao, nisy indrindra ny esika ho fanamariana ny fankalazana. Ivo ny tiany famaranana. Raha ny tena marina zany efa tamin'ny taona 2020 no tokony nataonay izy ity fa noho nisy fisian'ny confinement dia tsy afaka nanoatra zay fa zao azo nankalazaina ilay izy dia sady manoka sady ivony zao no mamarana zay. Dia zavatra nataonay sady nitokana ny teny zay no niantso ireo fianakaviam-ben'ny TKM ireo kambany efa taloha hatram'izay natetaterana ny tany Ndafindrika dia nanao fitokanana teny zay namaka teny nanao nanavoany orgamonde atao amin'ny fiangonana zay mba ho azo ampiasaina indray satria efa ela be tsy afaka niasa intsony dia nametraka takela-pahatsiarovana marika 15 taona anay. Tao anatin'ny 10 taona ny fandimbiny mikambana ny famafao ihany koa ny fiainany fikambanana saingy totosa soamantsara ny fankalazana. Misaotra ny mpitandrina sy ny birao-mpiangonana eto amin'ny FGKM Antanety Fitahina amin'ny fiaraha-miasa nandateraka zao jobily zao. Tao ihany koa ny fiangonana Ray Manontolo, ao ihany koa ny mpikambana izay nandalo rehetra tao anatin'ny tanora kristianina apitra ndreo zokiny zany, ary indrindra moa ny komitiny jobily ary ireo ankizy rehetra mpikambana ao anatin'ny tanora kristianina apitra fa dia miara-nientana koa na dia atao ary ny fahasarotan'ny asa atao ny zavatra mafy ny rehetra rehetra kanefany dia tsy nikesoroka indrindra fa ny komity nafahana natateraka zao jobily volamena 15 taona zao. No marina tamin'ny fotoam-pivavahana teto amin'ny FGKM Antanety Fitahina rakizanty ny jobily volamena fanamariana ny 15 taona ny fikambanana. Wajantsika hatrany mahakasika izay pejy ny finoana izay fa lafim-baovao tanteraka kosa dia tany 7 hektara no kasain'ny karana alainy etsy Ambolokandrina tsy manaiky izany any fanimponina raha ny fitarainan'izy ireo nataony tamin'ny Asinandriamalala sy Mathieu Prince omaly. Tany 17 hektara be izao indray no alain'ny karana etsy Ambolokandrina. Tsy manaiky izany nefa ireo tomponina ka ho marika ny tsy fanekeny dia nasiana saim-pirenena toy izao manerana tambary kasain'ny karana ho alaina sy ho totofana ireto solo tena mponina nefa dia laza fa efa nanomboka tamin'ny fotoanandro ny Philbert Tsiranan'izy ireo no efa nanomboka nanazary ity tanimbary ity. Ny fitarana tompoko dia araka le didy le nataon'ny fanjakana teo aloha zay tany latsaky ny 20 taona tsy najarin'ny tompony dia tokony ho an'ilay olona nanajary fa ny fangatanay hatramin'izao dia ho an'ilay olona manajary azy ny tany zay tokony fitaraina tsy anaiky ary tsy anaiky lian'ny tofana an'io zay tompoko. Fokotamy misy anay ity zao Ambolokandrina dia tsamamy zany tompony ity toerany ity dia pahateza fo mamboly amin'ity daholo. Ity toerany ity raha ohatra anazy zao dia dadanay dadabenay efa nanao teto dia tamin'ity mbola zozoro zany nefa ny dadabenay naraka tamin'ny taona nefa natao za mbola natratra mbola kely taomina amin'ny anina mihitsy zozoro taomina amin'ny tohatra dia hatramin'izao raha mbola misy zozoro ary ananina ary hatramin'izao dia ohatran'ny anazy zao ny tambarinay ary efa maninona moa le karana no zao izy vakany tany hatramin'izay lazay fa hoe vita borina tamin'ny raraka ny teny dia vita borina tamin'ny 90
nefa tamin'ny 80 tamin'ny 2019 teo zay tongavana gendarme teto zay izy vao nametaka borina teo dia naninona moa hatramin'izay zay mamboly eto no tsy nitohanany fa maninona velany amboly nitambariko zao ery efa hatreny fa taloha tena teneniko aminareo fa ny maloto mandeha avy aty amin'ny sofina aty maloto mandeha avy aty amin'ny sofina aty za manano io ny olona rehefa mandalo a mitsoka satria mahitanao amin'le tanimbary tena mbola lalina be sady be maloto be dia rehefa tena tsara amin'izay le tany amin'izao alaindry zareo dia sady ambaiza hoe zany le fanajarian'le olombelona amin'izany fanaovana tsinotsinon'olona aloha fahitako an'izao zavatra zao zay tsy manaiky mihitsy matoa zay mametaka ny platy io dia efa tsy nanaiky zay fa nameta amin'ny borina teo fotsiny le resaka le gendarme aloha tsy afaka netsika zay ary zay rehefa miakatra fitsarana isaka tapabolana dia isaka tapabolana zany zay miakatra fitsarana foana miakatra dia adalaindry zareo foana ohatra miakatra dia midina dia mekivy zany le vahoaka avelan'ho kivy dia vitsivitsy sisa dia izy haniny io dia zao ndray zay io verina ndray zay hoe akan'le tany ndray zao zay manana fanajariana raha ohatra anara zao mbola manana fanajariana manokana vita voamery io vita amin'ny fokotany io vita ny préfet de police io raha ny anay nefa rehefa tonga izy zakan'le tany eo tokotany mihitsy le borina tonga dia nalainy daholo nefa hatramin'izay tsisy an'izay tantara mbola itoy indray araka izany ity ady tany eo amin'ny karana sy ireo mpanazary ity tany izay mirefy hatrany amin'ny 17 hektara eo amin'izay vaovaona resaka ady tany izay hatrany dia androany no niakatra tena nivon'ny fitsarana ny raharaha ady tany eo amin'ny mpivarotra Anosiala sy ny ben'ny tanàna ny alarobia fahavalo ny volana desambra kosa no ivoaka ny didim-pitsarana mahakasika izay sary sy rindran-tsary ny tahiriny aina raha tamin'ny alalan'ny peta-drindrina ny fampandrenesana nataon'ny ben'ny tanàna teto Anosiala fa tsy maintsy androdana ny trano fivarotany avy ny mpivarotra rehetra eto amin'ny ity tsena ity fa ho alaina ny tany tsy nanaiky izany anefa ny mpivarotra satria ny komina ihany no nanome ny tany ny taona 3 fa afaka manorina tsena eto izy ireo ary azy ny tany ka afaka lovan'ny taranaka ny fahavala amby 20 hatramin'ny 1 ny volana novambra teo ny fepitona nomeny ben'ny tanàna androdana ny mpivarotra ihany ny tranony rehefa tsy naomby izany dia nampiakatra ny raharaha tetỳ anivon'ny fitsarana ny komina izay notontosaina androany ary mino izahay ary miantso manaitra ny tompon'andraikitra rehetrarehetra indrindra ny mpitsara ny ministry ny fitsarana koa mba hijeraka aiky an'izao raharaha zao satria azo lazaina hoe mitombona dia mitombona ny situation'ireo vahoaka ireo ireo mpivarotra ireo teo amin'ny tany ohatra fotsiny zao ny ben'ny tanàna milaza fa tsy manana taratasy ireo vahoaka ireo asehoko eto amin'nainao manjery indray zany taratasy androany zao hitantsika angambo zao taratasy zao anymponiny santinany zao tamin'ny mera tamin'izany fotoana zany io hitantsika 24 novambra 2005 hito raha dia misy fanamarinana mihitsy fa ny trano izay naorina dia ho azy tanteraka ary natao mba holovan'ny zanaka manjafy manamafy ireto mpivarotra ireto fa terivamanta no ataon'ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao ka ny mera ny ben'ny tanàna Anosiala amin'izao fotoana zao dia milaza hoe tsy manana taratasy ara-darany le olo ireo manao barofo sy ny tariny marinay koa fa vao namoaka an'io mikasana tanteraka ny décision io ny maire dia izahay izao misy tompoko ny nandadilady ary misy profo ara-taratasy koa zany efa naseho anay moa zany taminainao manjery nandadilady nangataka fionana taminy ny valitenina andriamatoa ben'ny tanàna dia hoe miala fotsiny arodany ny tranonareo dia dava toerana zay aleanareo ka amin'izao vaninandro zao feto mba mety ve fahavaratra zao hiditra ny amiana ara-pahasalamana dia efa rahantsika malala tsara ny mampatsiahy fa manodidina 50 amin'ny zato ny tsena voakasika ity olana ity ary tsena manara-penitra no kasain'ny ben'ny tanàna ho atao eto andrasany indray araka izany izay hovalin'ny fitsarana ny fahavaliny volana desambra izao tiany koa ny esika fitokonana nataon'ny tanora tao Amboanjobe Bongatsary distrika Nantsimondrano Omaly misy ny orinasa vahiny mantsy mikasa aka sy mandrefo ny tany filalavam-baolina ao an-toerana amin'izao no mafisy ny tanora mpity fanatanjahantena mofa santatra ambava rano ihany io esika Omaly io Ramano Menjanahary Andry Rakoto Malala efatra amin'ny taona 27 no efa nataon'ireo tanora tao Amboanjobe Bongatsary ho kianja filalavam-baolina ity toerana ity izay toerana tsy mifanalavitra ny GG ao an-toerana gaga nefa ny tanora mpity fanatanjahantena amin'izao fa misy mametraka borina ity kianja ity
raha ny fanadiadiana izay natao dia misy tany izay novidiana orinasa vahiny amina hektara maro eo akaiky ny titoerana filalaovam-baolina ity ary miezaka mandre fiotany io ilay orinasa ankehitriny ka aina ho ilay orinasa no ao ambadiky ny fametrahana io borina io nisy avy hatrany ny etsika izay nataon'ireo tanora manohitra ny fikasana aka io toerana io omaly any filatexa ny tany izay hitanareo ato ambadika ato zany dia gagagaga ihany zahay mahita nyty piquet izay hitanay atao hoe atao amoronikianjy eto ka mahatonga anay zany hoe nanao ny banderole iny dia manohatra izahay toerinay amin'ny zay fomba anay rehetra na mierinay rehetra na zay rehetra hoentinay ho atao dia toerinay ny fisininy fandrefesana ny titany ty na fampidirana na famaritana ty tany ty na fanomezana ny ty tany ty ho an'ny karana na amin'ny fomba ahoana zany ny dingana ho ataonay dia mbola ivory izahay dia mety mbola hanao hetsika mafimafy kokoa n'io zao zany zahay hanoeranay an'io satria raha ny zava-misy zany zavatra hitanay zao dia tsy hijanona amin'izao izy io fa hivadika ho borinazy io rehefa kelikely fa raha fahafantarana hitanareo iny tamboiny angamba iny mifaritra ny CG misy taratasy eo amin'ny talea tsy nisy fampandrenesana ny talea fandrefesana an'io tsy nisy fampandrenesana voasainy fametrahana ny tokeo nisy moa ny lalao izay mitanterana teo amin'ny kianja filalaovana io omaly ary niatrika izany ireo olo mofidy teo anivon'ny komina ao an-toerana ka norarotin'ireo tanora mpitarika kluby izany ho fanehoana ny tsy fankasitran'izy ireo amin'ny fikasana aka io tany io no mafisin'izy ireo hatrany fa tsy hijanona amin'izao ny tolona izay efa natomboka omaly io raha toka mbola manohy ny fikasana aka ny tan'izy ireo io orinasa vahiny io ny pejy fahasalamana aretina tsy mbola fantatry ny malagasy loatra ny aretin'ny vo ny 10 hatramin'ny 100 amintsika nefa no efa tratra ity aretina ity aretin'izay anisan'ny sarotra tsabony nefa dia lafo ihany koa ny sarany ho rahantsika atao anatin'ity fanadiadiana ity ary mikasika izay sary sy rindran'ny sariny tahiriny aina raha araka ny fanadiadiana nataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka 10 hatramin'ny 100 amin'ny malagasy amin'izao no manana aretin'ny vo roa arivo any malagasy kosa no tratry ny insuffisance rénale ka ny 300 amin'ireo ihany no afaka manaraka fitsabona no ity farany izay lafo dia lafo ny diabeta sy ny fiakaran'ny tositra tsy voatsabo no antony roa voalohany mahatonga ny aretin'ny vo Waratsika amin'ny fotoana manaraka ihany makasika ny pezin'ny fahasalamana iny no olana ara-teknika dia hoajantsika hatreo satria hiditra mila fombabaova tanteraka kosa isika tanora maro no maniry sy miditra eo amin'ny sehatra ny fandraharana amin'izao fotoana izao miaina anatin'ny fahasairanana sy ny tsy fisina moa izy ireo nefa amin'ny fanatanterahana izany ando miaradina tahiriny aina misidra olana amin'ny tsy fampina ny tanora teo lasa mpandraharaha sarotra ny azona famatsim-bola ho an'ny tetikasa indrindra raha tsy misy mpiantoka ankoatra ny olana arabola izay tsy afahany izy ireo mampivelatra ny tetikasany olana ihany koa ny tsy fampiny fampiofanana arakasy eto Madagasikara tsy tokony ho sakana nefa izany raha ny fanazavana ny tanora mpandraharaha iray ary mila mijoro hatrany raha tiana ny azo vokatra ny tanora zany le olana ny tanora zany dia resaka tsy fahampiana hoentomanana le tsy fianarana zany dia tsy lasa tsy mivoatra mihitsy le tanora satria tsy mahay an'le izy mila mihazakazaka atsika ny amin'ny fampandrosoana ny amin'ny firoborobona ny tanora zay no fanetanana ny amin'ny tsika tanora mila fikirizana mila vina amin'ny fiainana mba hahafahantsika hampitombo bebe kokoa ny sepiariana zay efa eo am-pialatanantsika antoka ampianana ny tany tsy fanananasa ny fanampiana sy ny fanomezana tantsoroka ataon'ny tanora sy izay maniriditra eo amin'ny sehatra ny fandraharana
Iara-malala raha teo fa maro ny tanora tonga eo amin'ny tsenan'asa amin'izao fotoana izao. Lazaina foana fa ny tanora no avin'ny firenena saingy sarotra ny anatraran'izany raha tsy misy fandraisana andraikitra. Misy moa tamin'ny farany herinandro teo ny atrikasa sy fionana fifanankalozana teo amin'ireo tanora sy ireo mpandraraha tetsy Anosy. Heverina fa tena hitondra fanavaozana sy fanatsarana izany fa tsy mijanona ho dinika mbola tabatra fotsiny ihany. Ny vaovao avy any amin'ny faritra dia nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy makasika ny fiovany daty anatanterahana ny taona zoma izay atao hivato vohipeno ny solitena ny mpikarakara ity hetsika ity. Araka ny fantatra dia ny fahasivy sy ny fahafolo ny volana desambra izao no saika anatanterahana izany hetsika ara-pombandrazana izany, nefa noho ny fandaminana dia ahemitra amin'ny volana janoary 2024 indray ity hetsika ity. Fangisa Joselito MBS Manakara. Raha ny fasivy sy ny fahafolo ny volana desambra teo ny fantatra fa saika anatanterahana ny taon-joma ho an'ny zanakan-temoro ao vohipeno dia nagnano fagnambarana tamin'ny fomba ofisialy ireo soliten'ny komity mpikarakara ity hetsika arabako ity fa ho ahemtra ny fahatelo 4 ny volana janoary tao 2024 izany. Araka izao fagnambarana izao tonga tokoatry hay amin'ny zanaky taranaky limaroala hampahafantatra ny fomba ofisialy ny fotoana anatanterahana ny taon-joma. Manao anatanterahana ny taon-joma. Ny taon-joma dia isaky ny taona zoma. Zay zany ny fanatanterahana ny fomba any limaroala. Izabo moa manatanteraka ny zavatra zay dia ireo taranany naharitra any andafy any aza napetraka eto Madagasikara dia tonga amin'ny fotoanany iny. Ny maninona moa dia misy mametraka fanontaniana hoe maninona 2021 kanefa 2022 resahana. Ny taona dia napetraka taon-joma. Manomboka moa ny taon-joma nanomboka tamin'ny taona volana marsa zany ka hatramin'ny marsa 2022 dia taon-joma. Dikan'izany zany ny janvier février sy tapatapaky ny marsa dia mbola ao anatin'ny taon-joma. Dikan'izany mbola ao anatin'ny 2021 daty io zany satria ny fanandroana antemono dia manaraka ny calendrier arabe fa sy manaraka ny calendrier grégorianina. Tonga resaka ihany koa zany hoe maninona fa tamin'ny 9-10 ny fotoanany mena ny olona rehetra hatramin'izay desambra. Ka ny 9-10 desambra dia sy tao anatin'ny daty ny fanarahana satria araky ny fomba ampanao dia vitana adalo ny fotoana anaovana anazy. Ka izay nahatonga ny nakana ny fotoana vitan'andro resahana eto fa sy volana. Ka izay zany nahatonga anazy ho 4-5 na 3-4-5 janvier. Io zany no fotoana anatanterahana anazy eny Ivato. Ny daty any no miova dia ny 3-4 janoary 2022 izao. Fa ny fandaram-potoana rehetra kosa amin'ny mahataon-joma dia tsy misy miova ary mbola manan-keretrany ireo fanasana rehetra izay voaray araka ny volazan'ireto solitain'ireto komity mpikarakara hatrany. Ny vaovao avy any Antsirabe kosa indray roa taona izao no nahapotika tanteraka ny ampahandalana ao Ampahitrimba amin'ny lalam-pirenena faha-efatra amby 30 eo anelanelan'ny Betafy sy Antsirabe iny. Hatramin'izao anefa dia ataon'ny mpitondro na hatrany ambony hatreny anivon'ny faritra toa fialamboly ny fitsidiana izany lalana potika izany fa tsy misy akory ny fanamboarana. Mamy Andrianjavosolo MBS Antsirabe. Tsy lalam-pokotany any ambanivohitra be any no zao misy zao fa dia ny lalam-pirenena fa 430 kilometatra maherikely miala an'Antsirabe raha hiazo an'ny Betafy dia mahagaga fa efa roa taona zao dia io tazany potsiny io ity fahampitehan-dalana tanteraka ity nefa dia ho tapaka tsoely zany raha izao zava-misy zao no mitohy mitaraina ny mponina fa izay fitaraina nataon'izy ireo dia eno fanjakana fotsiny efatra amin'ny fahavaratra tamin'ny taondasa nefa tahaka izao ty lalana ity ary hatramin'ny nisitry ny asa vaventy ankehitriny no voaingana no nandalo sy nitsidika teto fa dia izay nijery fotsiny tokoa fa atreto tsy mbola nisy izay fanamboarana sy fikitihana nyty ampandalana eto Ampahitrima ity. Io anefa no lalana tsy maintsy mampitohy ny faritra Vakinakaratra sy Menabe manontolo. Misy miaino ve zahay hoy ny mponina sy ny mpampiasa ny lalana. Dia ohatra malahelo ihany zany ny toerana nefa
ty lalanyty zany a dia ohatran'ny sahasihevitra tsony raha zao fandeha ka zay zany mba miantona amin'ny fitondram-panjakana hoe mba jereo le eto amin'ity ohatra hoe tsy misy mieno zany aloha afalalala hoe misy mieno amin'ny teny lekize misy mieno na hoe inona kely migira fa dia tena izao hitany am'zao fahitanao azy zao tena be dehibe ny zavatra simba amin'ity lalana ty a na ny moteur ny accessoire ambany rehetrarehetra zany dia be dehibe mihitsy ny totika raha mba hitanareo ny fahavoazanay mpitatitra dia mba jereo akaiky ty lalanyty satria le pataty aloha foana ny rehetrarehetra aloha foana momba ny tomobile nefa ny le lalana tena tsisy mijery mihitsy dia manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana hoe mba jerevo akaiky le fitaterana sy le olona miasa ao anatin'ny manodidina ny fitaterana raha ny fanazavana azy ao amin'ny teknisianina dia vokatry ny faravana sy mifampitehany tontolo iainana ny rano sy ny fotaka avy amin'ny sandrika manodidina ny tena mamotika nyity lalana ity eo ihany koa ny fatotorany lakan-drano ny andratra iny ka tsy misy hevitra akoatra fampiakarana ny arabe hatramin'ny 3 metatra no any ny fanamboarana azy ity ho an'ny mpitatana ny farovakina karatra moa dia to vazivazy no any avaliny rehefa notanina momba an'izay dia ny hoe ho vita alohan'ny taona 3 isy ny fividianana zany iny fa izay fijaliny ny vahoaka tsy miditra ny atsain'izy ireo akory eo ny maresaka iraisampirenena dia mijoro maneho ny tsy fankatoavany fitondranao serbi ny mponina any an-toerana manoloana ny fahasimbany tontolo iainana ary manohitra ny tetikasa ananganana orinasa mpitrandraka iray ao andrefany ity firenena ity ando miaratina Mathieu Princy week-end de protestation. Ny tokony ireo mponina tao Serbia ny farany herinandro teo manoloana ny fahalotony-rivotra ny an-toerana. Anjaton'izy ireo no milanja sora-baventy manoloana ny fanamaivana ataon'ny mpitondra amin'ny fanambarana diso ny tany fahalotony-rivotra. Efa tena loza mitatao no miandry amin'izao loto izao hoy izy ireo saingy todiny mpitondra tsy hita izany. Raha ny tatitra nataony manampahaizana Europeana kosa dia Serbia no tena ahitana ny trangam-pahafatesana be indrindra mifandraiky amin'izay fahalotony-rivotra iainana izay amin'izao fotoana izao ao Eropa. Ka ao Belgrade no misy ny renivohitra ahitana toe-pamokarana maloto indrindra izay misy 520 eo raha mitamin'ny renivohitra ao anatin'ny fikambanana Europeana. Ny mpitondra ny toerana no fototra izao rehetra izao raha nambaran'ireo mpitokona trany. Manoloana io dia anjaton'ireo ekolojista nanao fanankanan-dalana ny sabotsy teo nanerana ny Serbia fa indrindra ny tao Belgrade. Io etsika izay entona noerana fanaovana tetikasa géant minier entina hitrandrana lithium ao andrefany ity firenena ity ataon'ny orinasa Rio Torrento. Nisoa ireto vondrony ekolojista ireto ny fanovana ny lalàna mba hifanaraka amin'izay fitrandrana izay. Nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo mpidina an-dalambe fa saingy tsy nisy kosa ireo namony ainy. Vaovao anisan'ny songadina ho any androany ihany koa dia nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ny ravinambinina izy moa ilay mpiasan'ny ministera ny fahasalamana teo aloha ilay nanao ampamoaka mahakasika ny fitantanam-bola teo anivon'ity ministera ity mahakasika indrindra ny kolikoly rindra ny tsara ny tahiriny aina. Ny 20 ny volana aprily teo nanao ampamoaka mikasika ny fisina kolikoly eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ravinambinina Ramasomanana. Vola mitentina 440 miliara ariary nalaina ary tsy naverina manontolo. Tao reny ampamoaka no toriny DLC ny tena ny direction de la législation et du contentieux nivon'ny primature. Nanenjehana azy tamin'izany ny filazana fa nanaparitaka laingy mety hiteraka korontana. Androany araka izany no nivoaka ny didim-pitsarana mikasika azy ka voaheloka andohonitra iray tapitrisa ariary amin'ny fanjakana izy voalaza fa nanalabaraka ny fitondram-panjakana. Afaka noho ny fisalasalana kosa tamin'ny raha fanotoinana ny filaminam-bahoaka. Tsy mahafa-po ny didim-pitsarana ho ny fianakaviana sy ny antoko politika nanoana azy. Ny voalohany lasa mbola misy million d'ariary vesatra volan'izay ny ravinambinina zany raha ny didim-pitsarana nivoaka androany iny tsy afa-po izahay. Ny faharoa tsy mahafa-po anay dia ilay raha eny amin'ny bianco tsy misy toyany mandrakitiny androany satria elakotsiny voasoratra ato le izy plainte contre le ministère de la santé publique auprès du Bianco pour faux et usage de faux, abus de pouvoir, corruption active et passive, abus de confiance, détournement de fonds publics tamina resaka marché 44 milliards d'ariary. Zany zavatra zany napetraka teny amin'ny Bianco dia maninona ilay olona masa
satria ko fatatsika fa tsy voatery itonona anarana ny olona mitoka kolikoly eny ambianko dia io ary misy olona nitonona anarana ary ny seutare dia maninona tsy misy toy ihany ilay raharany kehitriny eo mahatonga anay teny miaya mivaky eny amin'ny resaka politika hoe anga tsy matapakahatra ve ny système anticorruption eto Madagasikara satria oka ho fatatsika fanatinana tsy tiana dia ny fiadidinan'ny repoblika zany hoe fahifanam-panatanteraka no mpandobary an'ireo système anticorruption reo dia amin'ny fomba ahoana moa ny everantsika ady amin'ny kolikoly izay lokalokainy atao anatin'ny velorany hoe hiady amin'ny kolikoly fa lavitry ny afokotera mbola eto Madagasikara. Raha tsy aivina efa nisy ny antsoavo nataon'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny 27 ny volana novambra teo ny tokony tsy hanenjehana sy hiarovana ny mpapaneny lakilosy toa ny ravonambininy mbola ampiakatra ny raharamo ny fianakaviana. Mahakasika ny taratasy izay nalefa ny banky iraisam-pirenena ho an'ny fanjakana malagasy ny herinandro teo dia nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika izay ihany koa ny filohan'ny vondrona parlementaire tiako i Madagasikara ho an'ny androany. Namarany azy fa tokony hiaiky ny tsy fahombiazany amin'ny fitantanana ny firenena ny fitondrana ankehitriny. Ramano Menjanahary, Manora Andriamalala. Lokaloka sy teny nataon'ny Rajoelina tamin'ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 fa tsy antehitra ary tsy ankin-doha amin'ny mpamatsy vola mahazatra izy satria tsy mampandroso any Madagasikara ireo no mafisiny fa tsy andohalika amin'ireo mihitsy ny tenany. Voapirofo anefa ankehitriny fa ny Banque mondiale no tena nanampibetsaka any Madagasikara tamin'izao fitondrana izao. Pirofon'izany ilay taratasy nalefa ny banky iraisam-pirenena ho an'ny fanjakana malagasy ny angatana ny amerenana ny volan'izy ireo mitentina 9.9 miliara ariary. Fanontaniana maro no mipetraka manoloana io fitakiram-bola ataon'ny Banque mondiale io. Mety ao tokoa ny alafiny tsy fangararana lavareny ataon'ny fitondrana Rajoelina fa aina ihany koa ny antony filazanankolaka fa tsy misy makany amin'ny tombontsom-bahoaka ny fangataham-bola lava sy trosa ampidiriny Rajoelina amin'ireo mpamatsy vola ireo. Ary tratran'ny olona sy ny dretra tsy tratran'ny aloka fa nanao fampanantenana be dia be nilaza fa hoe tsy ilainy zany tokony fona amin'ny Komoro ihany koa satria lasa nerina ny Komoro tsika amin'izao fotoana izao ary ny tena voalohany indrindra anatin'izany tokony fona amin'ny vahoaka malagasy fa tsy nahatanteraka ny ankamaroany ny fampanantenana sy toky nomena tamin'izany fotoana izany. Raha izay ny faharoa dia io miariary fa nisy ny fanodikodinana, nisy ny vola nalefa tamin'ny tsy tokony andefasana azy, nisy ny fitaovana tsy hita imomo ny fiteny razy immobilisation. Raha tena olo-mpanjakana no Andriamatoa Rajoelina, raha tena olon'ny fahamarinana sy ny fangararana fa tsy olon'ny fahefanana hoe homme de pouvoir avoay zay tompona andraikitra tamin'ireny zavatra ireny. Misy tompona andraikitra tao ny fanadihadina nataony ny Banque mondiale zay fantaro tsara hiarahantsika rehetra mahalala fa manana soloteny eto amin'ity firenena ity dia nandreny teny nataonao teo aloha rehetra teo. Zay le tena hoe tokony fonana fa ao anatin'izany ihany koa afaka nanara-maso sy nanamarina hoe nakaiza ny lalan'ny vola, nisy ny vola nampindramina nomena tokony ho fantany hoe nakaiza ireny na natao inona mba hitondra fampandrosoana marina ve ary izy tsy adalaka hanipy volana eny ambaravarakely dia io anao fahampamoahany dia miandry anao Banque mondiale miandry anao ny solombavam-bahoaka, miandry anao ny vahoaka malagasy hoe sahamoaka an'izay ve ny filoham-pirenena sy ny gouvernement tarihany dia eo tsika mahita an'to satria raha izao zavadreo no mitohy dia ho tapaka hatreo zany asa reo tonga amin'ny tanjona neritreretina hoe tsy mila mivola amin'ny Banque mondiale fa misy azy ary zao ny fahasaranantsika dia eritrereto hoe rehefa tsisy azy satria tsy hanome vola anao intsony ny Banque mondiale sy ireo mpamatsy vola raha tsy mivoaka ny fanazavana makasika ny hoe taizany lalana nalehany zany vola rehetra nomeny zany. Mampanany maro ny fitakiana mangarahara matetika ataon'ireo firenendehibe amin'ny fanjakana malagasy tato ato. Aina tanteraka ny ikatso ny famatsim-bola ho an'i Madagasikara. Ny filoham-pirenena raha teo na vita namoaka teny tsy voahevitra tamin'izy ireo nandritra ny fampelezan-kevitra kanefa dia ireo ihany no iladiladiana sy angatahana trosa amin'izao fotoana. Mbola vary mangatsika ny volan'ireo orinasa sinoa izay nanao ny kianjany bare nanome fepotona ka ho tapitra rampitso izany. Ny vondrona Europeana mitaky ny mangarahara tamin'ny Covid ary teo ihany koa ny FMI. Ny azo ambara dia tsy antenaina ampandroso firenena izany Rajoelina sy ny famitam-bahoaka izay ataony. Hatramin'ny mpamatsy vola izao vao fitaky ny fitondrana ihany koa.
eo amin'izay vaovao makasika ny raharam-pirenena izay hatrany hatreto tsy mbola misy ny fitsarana mandeha makasika ilay raharaha volamena 7.5 kilao izay tratra tasy Afrika Atsimo eritaona latsaka izao raha ny vaovao azo anefa dia efa misy sady ny olona azo lazaina fa manakatao voakasika ity raharaha ity no mivoaka ny fonja tsikelikely Charmano Menjanahary Andra Kotomalala. Tsy mbola tafaverina eto Madagasikara mandraky ty androany ilay volamena 7.5 kilao nisy nanondrana antsokosoko ka tratra tatsy Johannesburg Afrika Atsimo ny varaiky amin'ny 3 ny volana Desambra 2024. Tsy mbola tafaverina an-tanirazana ihany koa ireo malagasy telo lahy nitondra io volamena voatazona atsy Afrika Atsimo io. Tsy mbola nisy raharaham-pitsarana mandeha makasika ity raharaha ity teto amintsika. Ireo olona voatazona amponja teto Madagasikara no manomboka mivoaka amin'izao fotoana izao. Taoriny ny tale general ny ACM dia lehilahy iray izay tale tao amin'ny service et transport aérien na ny STA. Ilay kompani pitaterana anabakabaka tsy miankina tompony fiaramanidina niondrana n'ireo olona telo nitondra ny volamena 7.5 kilao nakao Johannesburg indray koa izao no navoaka tao tsy hafa. Fonja nitazomana ireo lehilahy rehetra voaroiroy tamin'ity raharaha ity. Efa ho roa herinandro teo izay no nivoany nahazo fahafahana vonjomaika raha ny vaovao azonay. Ireo hita fa olona ambony sy mety everina fa mampiaya amin'ity raharaha volamena ity dia mahavarina ny fanomezana azy fahafahana vonjomaika amin'izao fotoana izao. Nefa misy ireo olona izay atao hoe nampiaya ihany koa tafiditra tao anatin'ireny raharaha reny mbola voatazona ny amponja ary any atsefa mihitsy amin'izao fotoana izao. Izany zavatra izany no ahitantsika taratra ny tsy firindrano no hoe fametrahana ny teny hoe tany-tandalana eto Madagasikara. Hitantsika ihany koa ny hoe fahatongavan'ireo tompon'andraikitra avy any amin'ny nosy Maurice eto amintsika izay anisan'ny voakasika ny raharaha 7.7 kilao zany. Ireny zavatra hitantsika ireny dia miteraka savorivory sy aya eo amin'ny vahoaka malagasy satria ny fampiaran-dalàna mihitsy zany eto amintsika no mitanila arak'izay atao hoe olona ambony sy fatapatatra izay dia omena tombony manokana mihoatra amin'ny olona izay raisitsika hoe madinika kanefa voakasiky ny raharaha dia giazana amponja fotsiny izao. Tsara hatrany moa ny manamarika fa mbola anisan'ireo tavela ao tsy hafa kosa ireo mpanamory nitondra ny fiaramanidina. Efa niverina eto Madagasikara ihany koa ilay vazaha tompony orinasa STA rehefa nialokaloka tatsy amin'ny nosy rahavavy tao anatin'ny fotoana nampamaivay ity raharaha vandranana volamena antsokosoko ity teto amintsika. Tena manao ny asany ara-dalàna ve ny fitsarany ary manana fahafahana manatanteraka ny asany manoloana ity raharaha ity. Ny azo ambara mitandila ny fampiaran-dalàna eto amintsika. Notontosaina omaly tao amin'ny kianja filalavam-baolina Tanjombato ny lalao famaranana tamin'ilay fifaninanana baolina lavalava izay nokarakarain'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Alain Ratsimbazavy. Samy tsy nanaiky-lemenana moa ny ekipa Rona ampiseho ny fahaizany mba hibata ny amboara. Tato Bavao ny Charmano Menjanahary sy Andra Kotomalala. Nafana ny ady fivoahana ho mpandresy ho an'ny ekipa KMDZ avy etsy Mpangabe Anosipatrana sy ny Dragon Rouge avy ao Tanjombato eo amin'ny taranja baolina lavalava. Amboara omby ho an'ny mpandresy ary ondry kosa ho an'ny faharoa ka samy niezaka ny andany sy ny ankilany ny indrindra izany andrombaka ny amboara voalohany. Nivoaka ho mpandresy moa ny Dragon Rouge avy ao Tanjombato izay tazana fa somary manana tombony teo amin'ny lafiny arabatana na dia niezaka mafy nampiseho ny fahaiza-manao ara-teknika aza ny KMDZ avy etsy Ampangabe Anosipatrana. Fifaninanana izay nokarakaray ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazavy mivady izay lany tamin'ny anarany antoko time ho fanabeazana ny tanora izao natao teo amin'ny kianja filalaovam-baolina Tanjombato izao. Hitantsika amin'izao fa miseho ihany koa ny endriky ny firaisan-kina ny vahoaka ato anatin'izany commune Tanjombato sy ny manodidina izany ary tena ao anatin'ny filaminana no natrehana nyity lalao ara-panatanjahantena rugby izay natrehantsika androany ity. Ampivoatra ny tanora amin'ny sehatry ny fanatanjahantena mba tsy ho voatarika amin'ny zavatra ratsy ireo tanora ireo. Ny faharoa dia mba hisiny izay firaisan-kina ny vahoaka izay satria hitantsika amin'izao fa miandahy-miambavy ary ahitana ihany koa ny ankizy sy ireo zokiolona manotrona sy manome voninahitra n'izao lalao ara-panatanjahantena izao. Hitantsika fa tena mampiray ny malagasy ary mampiray ny tanora
ity lalao ara-panatanjahantena ity tena avaty amiko manokana no nanokarakarana n'izao hetsika izao dia isorana ihany koa moa ireo mpiara-miasa satria tsy vitany tena rery fa ao ireo mpiara-miasa isasokajiny izay ao ny fikambanana miray be eto amin'ny faritra Tanjombato izay mifanometanana amin'izay fikarakarana izay. Zava-dehibe hoy ireo tanora ny fanomezana lanja manokana ny fanatanjahantena toy izao. Betsaka ny tombontsoa atsoahana avy amin'izany ka isan'io ny fikolokoloana ny tanora tsy hirona any amin'ny fanaovana zavatra hafa toy ny fandrobana sy ny fidorohana zava-mahadomelona. Tena ilaina tokoa ny fanetanana ny sport zany satria mba fitazaina ho anay sady faneranairana anay aty Atsimondrano zany dia fisorana era-po era-tsaina ho an'ny mpikarakara. Fibatana any amboara zany efa napozina satria mifanomanana dia afa feno dia feno satria matoa hiakatra eny ambony kianja dia fandresena zay ny tanjona dia faly tokoa ny tena anay amin'izao fandresena azonay zao. Raha ny fantatra moa dia fifananana baolina lavalava ihany no ny farana omaly ity fa afaka tapa-bolana dia ny taranja baolina kitandray no hotontosaina eo amin'ny kianja ity izay mbola ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany Antokotima Atrany no anampy ny tanora amin'ny fanatanterahana izany. Entisika maranana ny vavary amin'izao alina izao taky ny mahazatra ny famotinana ireo teboka nisongadina atao anatin'ny fandaharana miara-manonjy ho an'ny androany. Zavandrema efa sy Mathieu Prince indray no mitatitra amintsika ny andindinina izay. Antoko velona ary manana ny mahizy hatramin'izay ny antoko tiako Madagasikara. Antoko manana ny foto-kevitra ijorony ary misandraka manerana ny faritra sy ny fokotany. Iray ihany ny tanjona dia ny fijerena ny mahasoa ny vahoaka sy ny firenena. Izay efa novoiziny ny filohan'ny antoko hatramin'izay dia ny filoha Marc Ravalomanana izany. Ny tiako Madagasikara zany no anisan'ny manana bazy ary fa maninona moa manana bazy ny fotontsika ary maro anisan'ny hoe bazy ny tiako Madagasikara eny anivon'ny fokotany rehetrarehetra eny anivon'ny komina rehetrarehetra eny dia tsotra be resy lahatra ireo vahoaka malagasy ireo zava-bita amin'ny président Ravalomanana ary na niongana teo amin'ny fitondrana io tamin'ny 2009 dia anisan'ny nampalahelo ny olona satria anisan'ny tena sitraka fampandrosoana ny vahoaka malagasy. Nyaina tao anatin'izany fandriam-pahalemana zany ary nyaina tao anatin'izany hoe fandrosoana teny anivon'ny fampianarana, teny anivon'ny atao hoe fananan'asa, teny anivon'ny rehetrarehetra na ataoko hoe tony resaka telefona sy ny internet tony ary dia tamin'ny andro président Ravalomanana no atao hoe natongavan'izy ireny teto ka zany rehetrarehetra zany dia anisan'ny atao hoe nanaitra ny olona tamin'ny fotoanandro ary indrindra hoe tena hoe naresy lahatra ny olona hoe tsy nisy olona navita zavatra teto amin'ny firenena nasoan'ny vahoaka afa-tsy président Ravalomanana. Ankoatra izay niparitaka tao anaty tambazotra sosialy tao ity zavanitranga tao amin'ny kianjabe ny Mahamasina ity ny farany ny anandro teo. Dibo-drano tanteraka lenona fa manara-penitra. Porofo izao ny solombavambahoaka Jerry Andriambolaina fa natao isehosehoana fotsiny ihany ny foto-drafitrasa ataony ny fitondrana. Ka le foto-drafitrasa ohatrany natao hoe famendimendesana fotsiny atao hoe fizaozahoana fotsiny ihany koa ny eritreretina nanaovana an'izy ireny kanefa dia tsy voahevitra tsara zany le foto-drafitrasa dia reny ny efa rany. Eo ihany koa ny mety hoe resaka kitrano an-trano na hoe namanamana no mena manao an'izy ireny dia tsy dia misy loatra le fanaraha-maso na le atao hoe tena hoe fijerevana manokana le foto-drafitrasa mba tena hoe foto-drafitrasa manara-penitra araka le tena filazana azy dia mety izay koa na manafanirina atao hoe mety mahatonga izay atao hoe tsy fahombiazana na tsy fitezana amin'ireny kianja manara-penitra sy ireo atao hoe foto-drafitrasa manara-penitra izay atao amin'izao fotoana izao. Lafin-javatra maro ihany koa no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany toy ny lafiny ara-tsosialy, ny ara-politika ary ny ara-toe-karena. Tapitrary ny fampahalalam-baovao izao alina izao arahanao rehefa avy eo ny fandaharana Global News aorian'izay kosa ny fandaharana adinika. Ovahiny ny Joël Ralay vohita ao anatin'ny fandaharana ary ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara Rena Randriamasinoro aorian'izay kosa ny horonan-tsary Crazy Kung Fu ny tena kosa ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko.